Velina mandrakarivaka iavana no miaona amintsika amin'ny ity ariva itya andro faharoa sika ao anatin'ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy. Mivavaka ao amin'ny fanahy. Raha ny toko sy andiny misy izany moa dia ao amin'ny Joda faharoapolo tapany faharoa manao hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Koa ny rarina de mba ahitantsika tombotsoa ara-panahy mandritra izao fiarahantsika eto izao. Tahaka mahazatra dia manasanao hanondrika ny loha fa hivavaka isika. Rainy masina sy tsara indrindra an-danitro. Misaotra anao zahay satria tsy nonerinay na nitanjakanay no nahatotosanay sy nahafahanay nandihy ny tontolo andro iny tratro zao ariva izao. Fa noho ny fahasoavanao, noho ny fanahinao amin'ny masina izay mitantana anay, koa dia rainy mandrakariva ny anaranao. Raha toka hanaraka izao fandaharana sy fotoana izao zay amin'ity ariva ity dia maniry indrindra tompo ny mba amelano ny heloka tsirairay avy, ny amindranao fo aminay, satria dia mpanota eo anatrehanao mandrakariva zay ary meloka eo anatrehanao ny lalanay. Koa mba ahafahanay mahita ny tavanao, mandritra zao fotoana izao dia maniry izahay ny ahazo izany famelan-keloka sy famindrapo izany. De mitahiny fotoana zay atao eto amin'ny anaranao Jesosy no anirinay ny vavaka. Amen. Eny ava malala araka ny hitantsika omaly dia nisy ny lohahevitra zay ny arahantsika teto momba ny vavaka. Ny vavaka dia hitantsika tamin'izay fa mivavaka dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Zay no voalaza ny mpandinika. Ary i Davida dia niteny izany mihitsy hoe matoky azy mandrakariva ianareo ry olona. Loara eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro antsika zany hoe le loarana eo anatreha zany dia mitovy an'le amboraka eo anatrehan'i Kristy zay ao am-potsika rehetra. Tsy misy zavatra afempienina izany. Eto eo anoloan'Andriamanitra, eo amin'ny Kristy mandrakariva izay ilaitsika. Ny fifaliana, ny fahoriana, ny fanahina, ny tahotra, ny zavatra rehetra manahirana ny saina ho eto amin'Andriamanitra. Fa mametoky izy. Ny tokomeny dia zao, tsy misy loza miatra, na dia zay am'izay kely indrindra amintsika ara. Tsy misy tebiteby, tsy misy fanahina, tsy misy fifaliana, tsy misy zavatsarotra, tsy misy olana, tsy misy fivavahana marina na lokin'ny vava zay tsy voadiniky ny raitsika any an-danitra. Ary tsy nanaitra azy niaraka tamin'izay. Toko zany ry havana. Toko men'Andriamanitra ho antsika. Raha zay ny anjaran'Andriamanitra dia hitantsika omaly ihany koa ny hoe tokony hazava ny fotsika sy saitsika miaraka amin'ny zavatra tenentsika. Tsy misy fiatsaram-belatsihy zany. Ary Davida ihany no miteny Psalamy 7:4 manao hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisaina ny foko samy akasitrahana eo masonao Jehova ao. Vatolamiko sy mpanavitra ahy. Aoka hazava tsara. Aza misy afempenina ny resaka ifanaovana amin'Andriamanitra zay toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra ry havana. Raha izay ary no maly dia andehantsika hiditra amin'ny androany izay lohahevitra faharoa mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra mamaly vavaka. Andriamanitra mamaly vavaka. Ny tantara faharoa toko 7:4 ry havana dia ahitsika tsara ny voalaza ao. Satria izao no voaresaka hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny. Izay no tenin'Andriamanitra ry havana. Izay iopananyity fotoanantsika androany ity lohahevitra kely izay doniantsika androany ity. Isika dia olon'Andriamanitra. Raha olon'Andriamanitra isika dia mila manetry tena, mila mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra, miala amin'ny ratsy fanao,
dia iaino any an-danitra andriamanitra ary amelany eloko sika amelany fahotantsika anasitrana antsika anasitrana tantsika ry havana ny fiainoana sy ny famalian'andriamanitra ny vavaka izay ataotsika dia miara-dalana amin'ny fahatserovana hila fanampiana ao amintsika zany hoe rehefa mahatsapa izay mila fanampian'andriamanitra sy fidiran'andriamanitra tsehatra izay ianao ka mivavaka dia miaino andriamanitra ary mamaly izany mivavaka ataotsika izany zao moa tsy miteny fikasana izay voalaza ao amin'ny Isaia 4:7 tapany voalohany andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary rika izay amin'ny tany izay karakaina ry havana izay no zavatra nasehony Isaia tsapany Isaia izany mila tsapanao ihany koa ary zay ny fatohandresakitsika ato hoe marina fahafantatr'andriamanitra momba atsika fa mila maneho ianao fa miankina aminy mila maneho ianao fa ilainao io andriamanitra io andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho izy arika amin'izay tany karakaina izay naona sy mangetaheta ny fahamarinana izay maniry an'andriamanitra izay ihany mahazo toko fa hovokisana ry havana zay voalaza amin'ny tenin'ny boky anankiray atao hoe ny tena sambarana pejy 12 mila manana fahasahina isika izany mila makeo anatrehan'andriamanitra isika zao ny voalazany Jaona ilay mpianatra malala zay voarakitra ao amin'ny epistily soratany Jaona voalohany 5:4 mivaky toy izao ary izao ny fahasahina zay ananatsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika izy raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika io andriamanitra io zany hoe misy teny zavatra anankitelo tiana hotsipiana zany de hoe mangataka ny mangataka tompoko de tsy manana mba hahafahany anana ary ny teny faharoa de hoe araka ny sitrapony de zao manana safidy zany io andriamanitra io fa tsy terentsika tsy toy ny ataon'ny mpangataka am'izao fotoana ka voakelikely de hoe tsy ampy ty miaino izy zany hoe vonona anome izay mahasoa atsika io andriamanitra io izay le voalaza izao ny fahasahina ananatsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika izy ry havana eo amin'ny resaka zay fiainon'andriamanitra ny vavaka ataotsika izay de zao tsara mampahafantatra atsika fa mamaly vavaka foan'andriamanitra tsy misy vavaka tsy mivaly zany ny valom-bavaka amen'andriamanitra atsika dia anankitelo ny ray eny ny ray tsia ary ny ray miandry ireo zavatra anankitelo ireo de valom-bavaka daholo na tsia ara le izy na tsy mivaly ara lay araky ny eritreritsika de izay mivaliny ataon'andriamanitra ny hoe eny de zao maneho fa araka ny sitrapon'andriamanitra ny zavatra angatahtsika raha eny zany le valiny de araka ny sitrapony le izy maneho fa no enon'andriamanitra ny fangatahana zay nataotsika ny hoe eny de maneho fa no eken'andriamanitra ny faniritsika mifanaraka amin'ny eritseriny maneho fa novaliana araka faniritsika isika izay ny hoe eny ary izay ny voalaza ny Davida ao amin'ny Salamo 119 antsoy aho amin'ny andro mahaory de amonjy anao aho ka hamme voninahitra ianao ry havana tian'andriamanitra isika mba hanao tahaka ny zanaka mangataka amin'ny ray aman-dreny tian'andriamanitra isika mba haneho anatrehany ny zavatra iritsika fa aoka tsy eritreritra isika hoe ain'andriamanitra zay mahasoa
salamo ny Isaia 7:1 dia mivaky toy izao hoe endro ny tanàn Jehova tsy fofa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovina fa mahare riavana. Andriamanitra velona io Andriamanitra tompontsika io, Andriamanitra mahita zay mahasoatsika, mahita izay fahorianao, mahita izay zavatra ilainao ary maheno ny vavaka zay ataonao fa tsy vavaka fa tsy Andriamanitra marenina, misy sofina fa tsy mare, manana vava fa tsy afaka miteny, manana maso fa tsy afaka mahita ny momba ny sy ireo fahoriana zay miankina aminy. Sambatra sika manana Andriamanitra toy izany. Zay zany hoe valiny vavaka eny. Ao ndray koa ny hoe tsia. Ny dikany hoe tsia zany hoe tsy na ianao ka tonga de efa mahatsapa hoe tsy mety tsony zany fanaovako le vavaka izany de zao. Manefa tsy araka sitrapon'Andriamanitra zavatra angatahana. Marina fa niteny Andriamanitra hoe ninona angatahanareo Jesosy de ho azonareo izany. Fa izao araka sitrapon'Andriamanitra ve le zavatra angatahanao? De ianao no mahafantatra hoe araka sitrapony izy tia na tsy araka ny sitrapony. Tsy mahasoanao le zavatra angatahana, matoa tsy eken'Andriamanitra, tsy ny valiny. Tsy nohainoana na noraisina ny fangatahana. Zay le tsy zay. Antony anankiroa no mahatonga izany. Ny antony voalohany de zao. Raha makasitraka ota ao am-potsika sika, raha mifikitra amin'ny fahotana fatratra na inona isika, dia tsy hiaino atsika mihitsy ny tompo. Tsy hiaino. Satria Andriamanitra tsy mamaly vavaka ny olona mitahirota ao am-pony. Ary zay nge voalazany ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:20, raha nakasitraka ota tao am-poka hoy ny mpanao salamo de tsy mba hiaino ny tompo. Zay zany no antony voalohany. Aoka mba tsy akasitraka ota ao am-potsika, minimanota, mitahiry ota ao am-po, makamamy fahotana, ka sady miaina le fiainam-pahotana no miezaka hanakatra ny fitahian'Andriamanitra. Zavatra tsy araka mihitsy zany le havana, zavatra tsy araka mihitsy izany zavatra izany. Ny faharoa de zao, diso hevitra sady tsy mahatazan-davitra isika, ka indraindray de mangataka zavatra tsy mahasoa atsika. Fa Andriamanitra zay mahalala ny zavatra rehetra, mahalala ny any amin'ny fiafarana hatrany am-piandohana, de mahafantatra ny amin'izay hoe inona ny mahasoa atsika. Manasa atsika Andriamanitra mba hangataka araka ny fisainany, ary aoka isika manoloana izany mba hitoetra ao anatin'izay hoe mifandray amin'Andriamanitra izay. Mila mifankazatra amin'Andriamanitra isika, de fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mifankazatra amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny teniny, dia afaka hangataka zavatra araka ny sitrapony. Zay le tiany Jesosy tenena hoe ninona angatahanareo dia minofa azonareo izany. Lay zavatra rehetra angatahana izany dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Riavana, inona no valim-bavaka fahatelo? Ny valim-bavaka fahatelo de zao miandry. Zany hoe miandry. Misy antony zany faharetana izany, misy antony zany hoe miandry izany. Ny faharetana amin'ny fivavahana dia toetra anankiray azona valiny. Tsaroko tsara efa taona maromaro lasa izay dia nisy rem-pianakaviana anankiray zay nanao fijogona vavombelany amin'ny valim-bavaka. Rehefa nijoro teo anatrehany fiangonana izy dia niresaka hoe misaotra an'Andriamanitra aho fa namaly vavaka izy, misaotra an'Andriamanitra aho fa nomeny faharetana aho nitojo izany farany tamin'ny vavaka zay natao. 23 taona izay vao nivalian'Andriamanitra ny vavaka nataoko. 23 taona no nivavahako itsaky matsiaro, nivady andefimandriko
mba hialany amin'ny toetra ratsy rehetra, filokana, fijangajangana, ny fisotroana, ny fifoana, ny tsy finoanan'Andriamanitra. Aty amin'ny faharoa amby 30 taona aho, izao mitsangana eto anatrehanareo zao, fa vita batisa izy, nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, ary niala tamin'ny fahazaran-dratsy rehetra nahafahany Kristy izy. Ry havana, 4 andro, 4 volana, 4 taona no naharetanao ny vavaka amin'ny zavatra anankiray azo antoka fa ho valian'Andriamanitra, ka tsy nitsahatra ianao tamin'izany. Ny faharetana amin'ny fivavahana dia azoana valiny, ary tsy maintsy mivavaka mandrakariva isika raha te hitombo amin'ny finoana sy ny fahalalana. Zany hoe ilay faharetanao mivavaka io zany, le fahazotoanao mivavaka io dia misy tombony ao, ary izay mety ny antony mahatonga le izy mitarehdretra ny valiny, satria tian'Andriamanitra hitombo amin'ny finoana ianao, tian'Andriamanitra alala azy tsara ianao, de aza kivy zany, tohizo hatrany, raha tsy efa misy feo miteny amin'ny feritreretanao hoe tsy izy io vavaka ataonao io, de aza mitsahatra. Fa maro eo amin'ny Baiboly no naharitra tamin'ny fivavahana toy izany, raha tsy hiteny afatry ny Iana fotsiny, izay vadin'ny Elikana isika, ray aman-dreny Samuel. Nazoto vavaka mataonany io vehivavy io momba, kanefa nahazo valim-bavaka ny amin'izany. Ry havana, ny Kolosianina 4:2 dia milaza fa tsy maintsy maharitra amin'ny fivavahana isika, ary miambina amin'izany amin'ny fisaorana. Ny fivavahana ataonao dia miambina anao, ahafahanao miambina amin'ny fanahinao, ary isika tokoa ngery havany, tsy misy fotoana zay tsy amelara Satana fandrika eo amin'ny lalantsika, ka raha tsy ampivavaka isika dia ho latsaka ao anatin'ireny fandrika zay ataon'ny Satana ireny. Ny fivavahana tsy akijanona dia firaisana tsy tapaka mampikambana amin'ny fanahy amin'Andriamanitra. Firaisana tsy tapaka mampikambana amin'ny fanahina. Inona moa zany ny zavatra irintsika tsy no iray amin'Andriamanitra, ifandray amin'Andriamanitra? Ka tsy ho tapahana izany na dia mitarehdretra ary ny valim-bavaka. Ny zava-dehibe indrindra dia zao, tafakambana amin'Andriamanitra, tafaray amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra sika, ary omen'Andriamanitra fiadanam-poniny amin'izany. Rehefa tafakambana amin'Andriamanitra tahaka izay sika, araka voalaza ny boky tena sambarana teo ihany, pejy 520, dia tonga amin'ny fanahitsika tonga amin'ny fiainantsika ny fiainana avy amin'Andriamanitra, izay le hoe fiainana araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Rehefa mikambana amin'Andriamanitra dia zay lasa amin'ny fiainantsika ny fiainana avy amin'Andriamanitra, ary tsy zany ve ny zavatra iraritsika dia ny aina araka sitrapon'Andriamanitra. Ka mampaherenao aho, masotoa mivavaka, fa misy valiny io, omen'Andriamanitra valinitsika, ny amin'izany mety tsy amin'ny fotoana zay ilanao azy, fa Andriamanitra mahalala zay hevitra heverana atsika. Ary rehefa mahazo zay fiainana avy amin'Andriamanitra zay sika, dia hivoaka vao amin'ny fiainantsika kosa ho an'Andriamanitra ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Izay ny zavatra tiany olona ho hita eo amin'ny fiainantsika. Fahadiovana sy fahamasinana, fahadiovam-piainana, fahamasinam-piainana. Asa fitoriana vita ho azy izany, mitarika ny olona ho amin'Andriamanitra ho azy izany, na tsy miteny ary isika. Ry havana, aza kivy ianao raha toka mbola somary miandry ny valim-bavaka, mety miatrika aretina be ianao any, mety manaitaina ianao, mety efa mataona ianao tratry ny aretina, razony ny aretina. Toezo mivavaka, toezo mivavaka, fa Andriamanitra miaino
ary apetrao amin'Andriamanitra mandrakariva ny momba anao rehetra lanjao dinio angatao Andriamanitra inona ny sitraponao amiko ty Andriamanitra fa za mino marimarina fa zavatra kasitran'Andriamanitra ny fahasitranany zanany ka de mahazo tombo itojo hatramin'ny farany mahareta amin'ny fivavahana ry havana teno atsika izay niraisina tekam-piandohana ity hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka mela ny elony ary anasitrana ny taniny ry havana miantso anao ny tompo mahazo toa mametraka eo aminy ny zavatra rehetra mahazo toa mametraka eo aminy ny zavatra ilainao ary tinio ny tenin'Andriamanitra mba afantaranao sitrapon'Andriamanitra mba afantaranao zay zavatra eken'Andriamanitra fa hasoanao nefa tsy vitanao izay le angatahantsika ao anatin'ny vavaka izay tsy ananantsika de angatahantsika de ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany ry havana ary minoa fa amaly ny vavaka izay ataonao izy Andriamanitra ny tahantsika am'ty ariva ity ary anampy be dibe izay rehetra tsy feno tao anatin'izay lahateny mandritra minitra vitsivitsy izay ka ahatonga fiadanam-po ahatonga fahatsapana fa mahafinaritra tsara ny miaraka amin'Andriamanitra de Andriamanitra velona mahalala zay mamerifery amintsika mahalala zay marary antsika andesika mivavaka amakana antsika izao fotoana izao Tompoandriamanitra eo misaotra izay ary mankasitraka satria Andriamanitra fitiavana ianao nomenao teo ny afatra manambara ary manome fahazavan-tsaina ho anay fa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao Andriamanitra miaino Andriamanitra mamonjy Andriamanitra mahita izay rehetra manjo anay ety an'ity tany ty ary miantso anay mba hiantehatra aminao koa mitantana ny fiainanay mitary lalana afao am'izay mangeja sy manahirana anay izay afao amin'izay rehetra mamatotra sy managadra anay afao amin'ny aretina izay mandazo ny nofinay mangataka izany zay satria mino araka ny teninao fa ianao Jesosy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay de momba anay izaraketo izay dia maniry ny fitiavanao ny fahasoavanao ny fampiraisana avy aminao Andriamanitra raisy zanaka fanamasina ho amin'ny tokantrano izay misy sy mampandroso izao fotoana izao ary ho am'izay miaino sy mijery izao fandaharana izao ihany koa mba hisy ny fiadanana ao anatinay tsirairay avy misaotra tompo satria mivavaka ianao amen eny ary havana misaotra n'Andriamanitra sika satria vita soamantsara ny androany ary ny rarina de mba anomboka hanandramana isika manomboka am'ty alina ity ary itoy rapito zany mandritra ny androm-piainatsika ny amin'ny hoe Andriamanitra mamaly vavaka ila mifikitra amin'ny mandrakariva isika de miratso atsika indray mamea fotoana atsika rapitso amin'io raha tahaka ny teo misaotra tompoko miratso atsika